Amin'ny mpamakafaka politika ny tena moa zany amin'izao fotoan'izao dia iresaka ny fandehan-javatra androany a Madagasikara hoe ahoana ny fandehan-javatra dia ahoana ny toyan'ny ina moa zany ny tantara amin'izao fifidianana nijery ina moa fisokafan'ny session parlementaire omaly dia tsika rehetra samy nahita ny ina moa zany ny kabarany Ramatoa Christine Razanamahasoa dia raha dinihina ilay izy dia ohatrany manomboka mikisaka makaty amin'ny collectif de 11 candidats ihany le Ramatoa satria izy mitady hoe fampiresahana demokrasia fialana ny ina moa zany ny fifandonana zay no resahany tao mety tsy dia tena tian'ny TGV le resaka kanefa zay ara no ina moa zany zay ihany lalana tahavoaka amin'izy. Notre pays ne va pas trop bien, disais-je là. On est dans l'impasse. Aurais-je raison de dire que nous sommes bloqués? Un bloc de candidats présidentiels face à un seul président. Dire que dans les conditions actuelles, seule la consultation du peuple par la voie des urnes est l'unique solution, alors que les normes morales et les normes universelles sont loin d'être remplies, certainement la voie vers une spirale de violence et de crise. Teny amin'ny anaran'ny gouvernement satria tsy ny fanarana izany fa ny gouvernement fa nyteny foana dia azo nareo jerena reny rehefa midiscute zany misy fenitra rahana raha olona nafoana anao ve zany dia ahoana ny discute vanao aminy fa azo atao dia azo atao zany fa ny zavatra rehetra angamba mety misy fotoanany daholo fa raha samy manao ezaka tsy makany aty tsy makany aroa zany teniko zany fa noho za ela ny asako be dia be zavatra hitako ny guerre mondiale anankiroa tany ambony latabatra foana ny afarany fa ny forme ny mety tsy mitovy dia ny communauté internationale moa teo zany dia ny ambassade isan-karazany dia raha mijery na mihaino ny interview ny ambassade frantsay ambassadeur frantsay dia zavatra tenen'lery dia hoe tsisy zavatra azonareo endrasana aminay communauté internationale raha tsy ny fampiresahana ihany izy zay afaka manonina satria raha mifandona na guerre civile na famono faty tsisy ny azo atao zany hoe tady zany communauté internationale hoe tokony ifampiresaka dia nanamafy koa izy nanamafy koa ny ambassadeur frantsay fa hoe zay ozy manohana ny démocratie dikany fanohanana démocratie zany dia mba ahafahany sasany miteny sy ino moa zany manao fitakina ny rariny sy nrehetrarehetra zany hoe zany ny ambassadeur frantsay na misolotena ny communauté internationale koa zany dia manohana le candidat raiky amby folo. C'est tout ce que l'on lit et ce que l'on entend tous les jours et depuis plusieurs semaines. Le climat politique est tendu. Le climat politique est tendu. On n'a pas besoin d'entrer dans le détail. Je vous renvoie à ce communiqué d'hier. Ce que nous souhaitons, c'est que le peuple malgache puisse s'exprimer et puisse choisir son président pour les 5 prochaines années. Est-ce que vous attendriez d'autre chose que des diplomates qu'ils appellent au dialogue? Le dialogue, c'est toujours ce qu'il faut favoriser. Ça veut dire l'écoute et la tolérance. Et vous êtes d'accord avec la partie à ce moment quand vous allez mettre l'écoute? Nous en avons pris note. Ça veut dire quoi? Nous avons pris note. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça veut dire que le premier tour des élections présidentielles doit se tenir le 16 novembre. Satria ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia tsisy ny démocratie raha vao le anankiray no milahatra ny eo ny heviny manao fangatahana dia tonga ny gaz lacrymogène dia
vonoina le olona de popohana de samborona le dictature io de zay zany ny fandehany eto hoe tokony isy fampidiniana nefany ny zavatra hitantsika hatramin'izay Andry Rajoelina tsy te hifandinika mihitsy. Inona mahatonga ny Andry Rajoelina tsy te hanantona table ronde mihitsy satria da tsy manana capacité koa izy iresaka manolo. Ino moa zavatra fantatry Andry Rajoelina amin'ny resaka ino zany resaka hoe lalàna, resaka ina moa arrêté, resaka hoe ACC, tsy zavatra fantatry Andry Rajoelina zany na ny ray. De tamin'ny voalohany izy de hoe tonga ny FFKM de mandefa sotena foana Andry Rajoelina, mandefa sotena foana izy. Da tsy zavatra fantatry inona zavatra resahany Andry Rajoelina io. Badiny bandiny, bady be iny bandiny. C'est ça intéressant. Et de deux, il est tellement arrogant, il est tellement imbu de sa personnalité. Adika comme ten gaswe, au matikambo loatra izy sady mihevitra ny tenany hoe tena kadada izy zay eo amin'ny tembavany hoe tsisy masakana nizaniza za tsy maintsy nizaniza tsisy masakana. Tsisy maharesatsika, tsisy aresatsika, fa tsika tsy mandomane plateau de voile. Etena sa tsy etena vonina fetsika rety awa nareo eto ambany nareo ery ambony retraretreria manisa telo manaika vetsika miorakoraka isa roa telo. Satria da le bandy iny tsy olona tsy tonga saina mihitsy hoe tokony heritreritra. Misy olona tsy tonga saina mihitsy tokony heritreritra fa mietreritra izy manany marina sy puissant be izy. Olona bady zany manao an'ireny zegny ka ny Andry Rajoelina. De aveo koa izy matoko be am'le vola be atsambadikatsy misy tsy tronona anarana moa fa fantatra rehetra fa misy vola be mikararana ao. Misy gazety any africaine teny hoe eo amin'ny 500 milliards 100 millions de dollars no vola ina moa zany amigony taterina avy any France, taterina avy any Dubai, taterina avy any Togo, avy any Afrika Atsimo. Alohan'io fifidiana io de misy vola mikararana no nalainy rahalahy. De Andry Rajoelina zany matoky an'io. Et de deux koa de trois koa Andry Rajoelina ka olona mpanonga-panjakana coupe soroka ny dirany teo de tsisy afa-tsy coupe soroka koa nalalana zao. Raha ianao heritreritra hoe hiady hevitra na hifandamina amin'olona mpanao coupe soroka de tsy tafavoaka mihitsy. Tsy tafavoaka mihitsy fa tsy maintsy coupe soroka ka ho ratsy le ina moa zany ohatrany hoe ratsy be ny zavatra tiako atao hoe tsisy afa-tsy zay satria le olona tsy resaka. D'ailleurs koa moa izy na tonga hiresaka ry Andry Rajoelina tsy zavatra mandeha ara-dalàna. Ny fitsanganan'ny gouvernement collégial ho irana amin'ny tantany io tsy manara-dalàna le izy hitatsika rehetrrehetra zany zavatra zany. De raha ohatra izy ka hoe lazaina fa tsy manara-dalàna fa soroy nefa izy efa nametraka olona koa amin'ny Sénat olona ampidirina amin'ny Sénat androany de lasa président Sénat androany. De raha ohatra zany ka miteny izy lazanareo fa tsy légal le gouvernement tsay de ino zany omenay olona légal zany nareo zany hoe président Sénat de nefa olona akamina ampidirina any. Illégal ny ina moa zany gouvernement tsay illégal koa ny fampidirana ny ina zany fanasorana ny président Sénat ampidirana bandy akamo. De veo président ny Sénat io efa tsy légal io ndray no mbola hiditra amin'ny gouvernement collégial raha ohatra ka hoe ina moa zany ekeny ACC ny fangatahany retsy 11 candidat retsy. De zay zany zao de tsy zavatra légal zay inona le sahala amin'ny Andry Rajoelina am'zany. De zavatra tsy légal de ny ACC de mamoaka décision d'adolescence arakaraka avoaka androany hoe aia mitra fifidianana de miteny Andry Rajoelina efa tsy président any propagande tsisy manaiky an'izany ina moa zany fifidianana aia mitsandraka de iny de nasorony ACC indray le fanambarana tena dessin be mampifome mampitomany le Madagasikara tena fanjakany baroa de nasorony ACC indray le izy de aveo de navoaka indray de hoe am'le 13 moa sa am'le 16 indray le fifidianana
Andry Rajoelina io lasa ihany manao propagande ka zay le izy hoe araka teniko teo hoe Andry Rajoelina inona moa raha ohatra ka anao fivoriana table ronde fandinika amin'ny 11 candidat inona moa zavatra ten'ny Andry Rajoelina io tsy zavatra fantany Andry Rajoelina mihitsy gne da et de deux olona mpanokopy soroka rahalahy ihany tena olona joramboto olona mpanongam-panjakana izy anao forcing izy tany anao forcing izy naka nationalité française anao forcing na zahoany certificat de nationalité malagasy anao forcing izy ametraka ny inona moa zany ny gouvernement collégial anao forcing izy ametrahana ny président ny nanongana ny inona moa zany ny président sénat anao forcing izy ampidirana an'io forcing dolodolodolony azy coupe soroka dolodolony azy de aveo manome ordre izy any miaramila hoe tsy mahazo maketsy ny anina tsy mahazo maketsy ny anina tsy mahazo maketsy de izy manao zay tiany ataony mampiseho mihitsy izy hoe izy no rôle amin'ny tanàna izy no rôle amin'ny tanàna ka ahoana no resahanao communauté internationale zany tsy afaka manao n'inona se fantany communauté ny inona moa zany firaisamberasam-pirenena nge io zavatra ataony Andry Rajoelina io e reo ambassadeur reo reo olona observateur mahafantatra daholo ny fandehan'ny situation Madagasikara ane na fampiasa-kery na ny fandoavana vola amin'olona taterina amin'ny inona moa zany tobila mpitondra fako de hoe Andry Rajoelina inona moa zany miboetaka ozy nizay any amin'ny avaravaratra any izy zany miseho amilay hoe za tay be nefa izy mandoa amina milliard izy amin'ny artiste hoentina amin'ny hélicoptère de aveo aloha vola dolodolodolo olona tonga reny atramin'ny olona any anaty bidonville ihany omena vola tsaray mena vary de taterina amin'ny camion de iny izy mieritreritra hoe tena za mafy be hoe za tian'ny olona de araka nytenen'ny Lazare Zafiasandroany hoe anao fampelezakevitra hevitra inona moa no viziny Andry Rajoelina eo nareo hoe mahita hevitra mahita programme ny zavatra teny Andry Rajoelina zéro tena zéro ange fa de hoe sa olona tia tanindrazana tiako be daholo nareo ohatra zany ny ataony Pinocchio ny kabary satria za tsy nanadino nareo satria za tianareo de tokony tianareo koa za fitiavana lehibe indrindra iretsy le olona mpanakorodany rehetra tsisy kily tsy mazaka akory amin'ny collégion tsy andehanany any zao zéro ka zay le izy conclusion ny ady hevitra n'Andry Rajoelina tsy possible satria tsy ady hevitra aminao satria tsy manana argument mihitsy izy et de deux olona mpanongam-panjakana sy mpanokopy soroka ane iny de tsisy afa-tsy zay koa ny anasorana azy io zay tsisy afa-tsy zay tsisy afa-tsy kopy soroka koa sura daholo